Niona tamin'ny mpanao gazety ny solotenan'ny adopta izy akory fa fikambanana iray ivondronana olona maromaro avy any amin'ny tapany Atsinanana Nosy manana ny fomba fijeriny izy ireo makasika iray tetikasa lehibe izay entina hanatsarana ny serana tsambo ao Toamasina ao tsy nitazapotsy ny fahavetrany dia nandroso sosokevitra ny avy amin'ity fikambanana ity. Ireo avy any amin'ny faritra Toamasina izay mivondrona ao amin'ny fikambanana adopta dia manolotra sosokevitra amin'ny ampiasana ny elodranony vondro mba hanaovana ilay tetikasa lehibe fanamboarana antsarana tsambo ao Toamasina. Itoerana io moa dia ambaran'izy ireo fa azoana halalina 8 metatra eo sady ihany koa tsy hisy fiantraikany amin'ny tanàna sy ny tontolo iainana ny fampiasana azy. Koa raha ny alalin'ny rano 18 metra dia manana toerana tsika efa tsy le amin'izao projet izao zay zany dia nahita sosokevitra zay hoe andao afindrania bety vondro le alalin'ny ranon'ny Toamasina. Dia tsy totofana akory ny resify fa misy ny any Antsarakofafa. Nanao valandresaka tetsy Besarety moa ny solotenan'ireo mpikambana ao amin'ny adopta androany nampahafantatra izao sosokevitra izao.